mivadika eo amin'ny tontolo ny fampianarantsika mpijery ajaina tany Toamasina dia telo ireo trangana fangalarana tahaka tratra ny tompona ndraikitra tamin'ny andro voalohany fanadinana baccalauréat ny andron'ny omaly izany. Efa nisy ny fepetra noraisina tamin'ny fandroahana azy ireo ny efitra ny mpanadinana sy ny fandrovitana ny taratasy mpanadinana. Ny filan-kevim-pifehezana kosa dia mbola andray fepetra entitra araka ny fanamarian'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika tamin'ny fotoana nitsidian'ny foibe mpanadinana LTC AP5 androany. Ny filan-kevim-pifehezana izay mbola tanterahana amin'ny fotoana mahamety azy no andray fanapahan-kevitra farany mikasika ireo mpiadina nisa 3 tratrana angalatahaka nandritra ny fanadinana baccalauréat tamin'ny andro voalohany omaly tany Toamasina araka ny fanambarana nataondra Matoa Monique Rasoazananera ministra fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ny sasany koa tsy de nisy zavatra napatatra aloha reo anatrehan'izay hoe sécurisation na le hoe salle zany na ny sujet nisy moa ohatrany nahenoheno ihany cas de fraude telo angamba tanoany fa io moa zany de efa misy discipline conseil de discipline zay mitsara an'izany rehefa tonga ny fotoana. Ny zotra araka ny tokony izy ny fanadinana baccalauréat ao anatin'ny 4 andro nisy ny fanadinana manerana nosy raha ny fanazavany. Nezan'ny ministera hoy izy nampanantona fampanadinana any amin'ireo mpiadina any amin'ireo toerana lavitra indrindra ho fitsinjovana azy ireo. Maro arak'ilay voalazako teo ny centre d'examen any ambanivohitra any lavitra be any ohatra ny any Tsiombe angamba izy zay le eny hoe de mandeha tongotra lavitra ny mpianatra. Ny chef de centre koa moa zany de mandeha any lavitra any. Ny any Marolambo tao Marolambo zany avy ao Tamatavy talata maraina nandeha miaraka amin'ireo gendarme amin'ny lahady alina amin'ny 7 alina vao tonga voatery nandefasana moto koa aza mba hoe hitondra ny sasany amin'izy ireo. Lavitra ne zany tena sarotra be tsy hoe lavitra fa de noho ny fahasarotan'ny lalina sy ny anamoda ka de hoy aho hoe amindreo any faritry ny melaka rehetra iny tena misy centre d'examen io manko tsy hitan'ny olona io renyle fahasarianana tamin'ny nanomana azy de indrindra reo le chef de centre le olona hiatrika ny fanadiny ny jury zany ny chef de centre ny reo le mpianatra any lavitra be any tena mila fandavatena marina fa asa izy tika nefa tena mila fandavatena ka dia mankahery tanteraka anareo ary mbola misaotra anareo ny tenako amin'izay fandavatena zay mifandray tsy tapaka amin'ireo filohan'ny université manerana nosy moa raha Matoa ministra ahafahany manara-maso akaiky ny fizotra